Betsaka amin'ireo olona izay nikasihan Jesosy ireo olona tonga dia te hiara-dia amin'ny avy hatrany. Tonga dia vonany anadino izay zavatra nataony izy andeha hiaraka aminy fa asainy mody ireny. Dia hoy izy hoe mody ianao dia aseho ihany ny zava-dehibe nataoko ho anao. Hainareo ny antony, raha tsy mety amin'ny ao an-trano izany dia tsy mety izay. Mody dia aseho ihany izay nataoko ho anao. Eto dia aseho ihany izany. Raha olon-doza be ianao mody dia aseho iny fiovanao mandritra indroa taona dia jereo inona nataon'izany ho an'ny fianakavianao. Manana toetra feno fanahy dia tongava tena feno sy voatobak'Andriamanitra. Fa izany izao dia tena asarika mihitsy. Tamin'ny nokasihan'Andriamanitra ny fiainako za tsy mainka hiodin'izany dia niteny rehetra hoe za ina voakasika fa nanomboka nanontany azy zareo inona ny zavatra niova taminao. Fa nandalo inona ianao? Ianao izany tena tsotra ny taloha mihitsy. Tsy aleo ve ny toetrantsika atao fitoeram-piasan'ny fanamasina zao. Izany izao no tokony atao amin'izany. Ny toeram-piasany izany dia hanana ositra ao izy ka niakatra dia lasa amin'izay. Dia nahazo izay nilaiko avy tamin'izany nahazo ositra avy tamin'izany fa ahoana moa raha nanao izao hoe ry olona na nifofony aza tsara fa ahoana raha nanao toetra tsara ka nampiasa tsara izany. Fa anontany anareo aho zao inona no mitranga rehefa atosiky ny olona kokoa ianao. Inona no azony zareo? Manomboka azo fitiavana, faliana, ny fiadanana, ny faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, famarinana, ny fahalemem-panahy, fanetreteny, ny fahonona-po. Inona no mitranga rehefa terena ny voatsika? Sika ve anao tahaka ireny voasary reny izay notazana tanoany dia tena tsara jerena tao an-tsena tao fa rehefa didinao izany dia hita fa tena efa lota teraka. Sika indray dia andeha lalina androany. Ndao jerena ny Genesis 2:12. Tao arahana Jehovah niteny tamin'ny Abrahama hoe mandehana ianao ho an'ny tombotsoanao hiala tany-drazanao, hiala amin'ny fianakavianao, dia ny tranondrainao ho any amin'ny tany izay asehoko anao. Zao. Matetika ohatra ianao tsy afaka mitombo amin'Andriamanitra raha tsy tena miala amin'ny-javatra aloha. Fa aleo izany avelako aminareo vetivety. Ry olona tena afaka mitantara zavatra nefa mila mitandrina ihany koa. Eny ary fa zao. Hitanareo aleo fa ataoko izao ny fitantarana azy. Za tsy manana olana amin'ny anaram-piangonana na misy ianao raha vao mbola manana fotom-pampianarana tsara foana izany fa tsy resaka momba ny anaram-piangonana koa na ny ianao izany. Fa izao no lazaiko raha anaty fiangonana maty ianao. Aza mba mendrandra ny tombo izany raha mbola mijanonao foana. Za zao tsy te handratra ny fihetseham-pon'ny mama. Hitanao matetika rehefa tena te hanana ny herin'Andriamanitra amin'ny fiainanao ianao mila mandray fanapaka-hevitra tsy mahazatra mihitsy izany. Sika manao betsaka mba ho tian'olona dia avy eo mefara tsy mety sainky mangidy sy be lolo-po izany. Satria verintsika ho toy ny nangalarin'ny olona rehetra ny fiainantsika. Izay ny amin'izany fa raha te hanana fiainana ianao dia tsy afaka ninjano amin'ny zavatra maty izany koa ary resaka zavatra maty kely ihany sika vetivety fa ny marina ny ankamaroan'ny fianakavian'i Abrahama dia mpanompo samby daholo. Izay no lazan'Andriamanitra hoe mila miala avy ao mihitsy ianao. Tao arahana Jehovah niteny tamin'ny Abrahama hoe mandehana ianao ho izy hoe ity izao ho anao. Ho tombotsoanao zao ty miala amin'ny fianakavianao sy ny tranondrainao ho any amin'ny tany izay asehoko anao dia jereo ty fa anao firenena lehibe ao dia hitahianao amin'ny fitahiana lehibe dia anao ny anaranao alaza sy sandratra ary ianao lasa loharanom-pitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Ianao tahaka ny fitoeram-piasan'ny fanahy masina.
Ianao zany no afaka nivavaka tahaka ny hoe ny olona manendro-bokotra dia voaka avy eo aminao ny fanamasina ho azy ireo. Fanontaniana inona no azon'ny olona rehefa manery anao izy. Zaho, ny Baiboly mampiasa ilay fitenenana hoe mitafy sy manala. Dia tena tiako ny mampianatra momba izany satria izany teny izany samy teny miasa daholo. Tsy zava-mitranga ho azy zany milaza hoe hitafio Kristy, elao ilay olona taloha, hitafio ilay olom-baovao. Zany zao fanapahan-kevitra izay ataontsika mikasika ny amin'izay ho toetratsika. Fa leo toy n'izao haingana mialohan'ny andehanantsika lavitra izay mety ho fanapahan-kevitra ataoko na ataonao eo tsy hiasa zany raha tsy mahazo hery sy tanjaka avy amin'ny fanamasina. Ka tsy tiako zany no tonga amin'ilay fitenenana hoe zany mila ataonareo ry olona, mila modinareo dia ataovy zany. Mila manao reny zavatra reny sika fa tsy ho afaka ny havidy zany tsisy azy sika. Hoy Jesosy hoe tsy mahay ninina nareo raha misaraka amiko zany tena mila iankinantsika amin'ny fanamasina izay tonga miaina amin'ny fifandraisana akaiky amintsika. Inoa isika mahazo izay fanampiana ilayntsika rehetra hiainanao aminatintsika. Hoe ianao manana ny fanampiana izay ilainao hiainanao ao anatinao ao. Arak'izany dia tena te-handroza itenanareo raha manana karazana fatorana mamaritra anao amin'ny fiainanao ianao, efa manana ny fanampiana izay ilainao ianao anoherana izany avy ao anatinao ao. Tena izany manana ianao. Tsy vitako ajanao ny fitenenana izany. Dia manomboa milaza hoe vitako izany, ny herin'ny fanamasina no amin'ny fiainako ka mampanao ahy izay ilaina ataoko izany. Afaka ataoko izany, tsy amin'ny heriko manokana, fa amin'ny alalan'i Kristy afaka manao izay ilaina ataoko aho. Hitanareo ny fotoana izay inonao marina ka hijanonanao ny fiainana amin'ny tahotra ka nananana izany zavatra nihery taminao, ny fotoana inonao ihany dia ho afaka amin'izany ianao. Ny fotoana tena inonao marina, ifandraisanao akaiky, dia akaiky foana izany. Ka maka teny telo ho anareo zao izay miresaka mikasika antsika sy ny toetra antsika fa tianao izany mazava tsara. Fa nareo tsy ho afaka ny anao toetra dia za koa tsy anao toetra arak'izay andidin'ny Baiboly antsika raha tsy misy hoerin'ny fanamasina mahafinaritra. Azo ny fanjakany eo amin'ny fiainantsika. Ka ny Kolosiana 4:12-14. Ka inona zao ny zavatra resan'izany afa-tsy ny tokony filantsika ny fanarona ny fanahy. Tena mila mitafy ara-panahy sika dia tahaka ireny ianao mitafy ara-nofo ireny mihitsy, mila mitafy ny fitafiana ara-panahinao ianao. Any fanaovanareo izany zao amiko dia hitako fa efa tena fanapahan-kevitra sahady sady fangatanan'Andriamanitra meno izany ny heriny. Mandraisa fanapahan-kevitra, angatao Andriamanitra meno izany ny heriny. Andriamanitra tsy afaka ny anao zavatra amin'ny lalanao raha tsy manao safidy ianao satria isika dia manazoy safidy malalaka. Amen. Ny herin'ny safidy nge tena zava-mahagagy. Ka izy hoe mitafy famondrapo-sy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana izay avy amin'Andriamanitra ny amin'ny fitafian'ireo toetr'ireo izay voamarika. Araka ny olom-bo fidin'Andriamanitra izay ny safidiny aneo azy manokana sady masina no malala zany tsy midika hoe sainy ho tony tsisy dikany mihitsy ianao zany fa midika fanetretena zany. Toetra mamindra fo. Faharetana dia ilay tsy mety reraka sy tena maharitra zany dia tena tiako ty iray ity dia ny fananana hery hiatrika izay mitranga rehetra miaraka amin'ny toe-po tsara. Wow. Mifandeferaka amin'ny famela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany dia alahelo sy fitarainana tahaka ny namelan'i Kristy ny helokareo no aoka mba amelanareo heloka kosa ary aoka ho ambony zany rehetra zany. Mitafy fitiavana. Hitafio zany. Kolosiana 4:14-15 mba meraha miaritra kely amiko. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fatezerana, ny fiafonafona, ny lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mamenatra avy amin'ny vavanareo, aza mifandainginareo. Fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany ary efa notafianareo ny toetra vaovao dia ilay olona ara-panahy vaovao. Ka io zao dia mahita ilay manala ilay zavatra taloha sika ka mitafy zava-baovao. Ka amiko io zao dia tena teny tsotra vakina izay milaza hoe hitanareo za manaiky izany Andriamanitra ary tsy maniriny anao izany toetra izany intsony fa manapa-kevitra ny anao ty toetra ty fa za tonga dia makeo amin'Andriamanitra dia milaza hoe za sy ianao sa malala fa tsy mahavidy izany tsisy ianao ka izay mety ho fahombiazana azoko androany ianao no azony dera. Ka any amin'izay malatsaka azy za no akanitsiny.
ary mety tsy akasika izany zato isanjato andro any fa mbola ifondray a rapitso de anao fandehanana indray ny andro manaraka de ny andro manaraka de ny manaraka koa fa ianao no anova mivoninahitra ao amin'ny voninahitra mandra-patongatsika tena tahaka azy marina aza de ravina fotsiny zany manana vo manantena fa mba isy olona ato amin'ity trano ity mba ho tena resy lahatra amin'izany zao hitanareo ny apôstôly paoly nanao zao fanambarana zao zay tena mbola manakorotana ny saiko foana izy hoe manafa tahaka nanafako any Kristy de firy amintsika zao no milamitsaina rehefa miteny amin'ny namantsika rehetra hoe raha manao tahaka anareo tena ho tsara bika mihitsy fisika koa tokony afaka miteny zany zany zao tokony zavatra saitsika tenena mihitsy baiboly milaza ao amin'ny Timoty voalohany toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo hoe isika tokony ohatra tsara ho arahan'ny olona ohatry ny finoana sy ohatry ny fitondratena jereo a de ho asehoko anareo ny dikan'izany hoe kristianina zany marina ao tsara ve nareo e jereo fotsiny a de asehoko anareo zany fananana ny Kristy amin'ny fiainanao zany jereo ty fandreseny ity jereo ty votsary ity ary indrindra fa raha olona nanahirana ianao taloha ka manomboka mahita fiovany amin'ny fiainanao ny olona zao tsy afaka hiady hevitra amin'izany ianao ary mahita tsara raha tena olona nanahirana ianao tokony hifaly ianao satria zao Andriamanitra manana zava-dehibe maro anao zay afaka ataony ka hanaitra ny olona rehetra mihitsy zao voaositra ianao zao ny olona rehetra zay manana ny Kristy ho mpamonjy azy de voaositra daholo manana ny ositry ny fanamasina ianao eo amin'ny fiainanao ary zany ositra zany no adika hoe hery fanafahana fahaizana fahombiazana sy tanjaka manana hery ianao de ny amin'ny fanamasiny zany ary zany ositra zany any amin'ny misy ositra io misy fiainana ary isika tena mila famakafakana kely rehefa misy zavatra maty satria raha fahafatesana zany de midika koa hoe tsy eo zany Andriamanitra na amin'izany zany no resahany baiboly mikasika ny asa maty ny asa maty de ny asan'ny nofo isika manao zay zavatra tsy misy mahay afa-tsy Andriamanitra ihany rehefa miteny aho hoe afaka ataoko zany ny asa maty de tahaka ny Abrahama sy Sarai nanapa-kevitra mandra-pahatonga azy ho be voka ka nanaovany hoe aleo Abrahama aloha aka ny mpanompo vaviny de niarany konikonina lay drafitra adala izy ireo zay tsy navita inona fa tsy lay olana be efa ataona maro de maro de maro zany zao no atao hoe asan'ny nofo asa maty zany ny asa maty no mandreraka atsika sady tsy manome atsika zay tanjona tadavintsika akory enonareo ave ny asa maty no mandreraka atsika sady tsy manome atsika zay tanjona tratraritsika akory raha avy amin'Andriamanitra ny zavatra raina de tsy maintsy mandalo fotoana hijoroana mafy azy ianao de tsy maintsy mety foana zany raha avy amin'Andriamanitra zany mety foana izany nao jerena mpitoro teny fafolo andiny voalohany hitako aloha nandrindra ny taona maro zay nampianarako zay tsy mba mpiteny loatra fa hitako fa tena tsara mihitsy ho an'ity afarity zany ny fatindalitra mahamaimbo sy mampamorivory ny menaky ny mpangaroaro zava-manitra eny ary hitanareo ny ositra de teny hafa ray momba ny fanosorana ka ny marina zany menaka fanosorana zay naositra ny mpisorona sy ny mpaminany to amin'ny testamenta taloha de zava-manitra zany menaka zany de miaro ireny anitra zay navadika ho karazana fofona manitra ireny ka andeha jerena tahaka zao zany ny zavatra maty no manakana ny ositra ny zavatra eo amin'ny fiainanao zay manomboka maimbo marina ndao isorona am'izay ny lanitra maty rehetra ndao tsy avelana korotana ny ositritsika zany amen marina eny ary zao
nareo ve zao mahalala fa rehefa eo lay ositra na rehefa tsy eo koa zany fa zany zao tena manandanja amintsika mihitsy satria mahitsy tsara misy olona mety afaka mametraka zavatra mamiratra eo fa mety tsy hisy ositra na de kely akory azy zany inonareo ave aza mba taitaitra amin'ny zavatra ty ivelany zany ianao makanto ka fa misy vo ao ka mitadava fiainana de tadava lay ositra misy zavatra voaositra ve za tsy miraharaha zay famirapirana eo rehefa tsy voaositra ianao tsy ahasoanao mihitsy zany fa mila manana ositra sika rehefa misy olona mitoroteny ianao ambany ositra de tafiditra sy mandeha zany de manao fanovana eo amin'ny fiainanao fa mila voaositra zany hoy Jesosy hoe nyteniko sady fanahy zany no fiainana ihany koa zao mila tena mahitsara sika mamantatra rehefa misy fahasimbana ny ositra eo amin'ny fiainatsika ny zavatra hafa mety ho atrentsika amin'izany ihany koa mila tena mahay mamantatra tsara sika mety misy zavatra tsy eo ve zay ilaiko mba tena ho katsako kely ndao jerena vetivety ny lioka toko faharoa ary ireo ray aman-dreny ihany koa nakany Jerosalema isa-taona ho amin'ny andro firaviravona miresaka any amin'i Jesosy io de marisy Josefa koa ary efa 12 taona Jesosy de niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firaviravona ary efa tapitra zany andro zany ka nody izy Jesosy zaza de mbola nitoetra tany Jerosalema ihany nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny zany ka Jesosy zany tsy niaraka tamin'ny zareo tsony ary tsy hainy akory zany wow mivavaka Andriamanitra mba tsy ho tratrany tahaka izany aho hoe tsy eo izy de tsy mahalala akory aho mariny amin'izao fiarahamonitsika tena feno fiangonana zay efa tsy misy idiran'i Jesosy tsony ary tena betsaka ny fiangonana ngeza de misy pastera mahafinaritra de mahafinaritra maro za zao ny solo vavy ireo fiangonana tsara eto atoerana mila zany fifandraisana zany nareo mila zany fanambarana zany nareo mila ijery lavitry ny pastera nareo mila ny fadokin'ny tena ny mpino nareo fa ny anangatahako de ny andehananareo any amin'ireny velona mba ahafanareo mitombo reny de ivelatra sy anompo de mety azonao kaboka kely mihitsy aza rehefa mivoaka ny faritra iny ianao mariny zany koa tsy maninona fa tsy nalala ireo 720 ary satria nataony fa niaraka tamin'ny namany izy eo mihitsy tsika ny manao adosoana raha toa ka mametraka sy manomba na milaza fa hoe miaraka amintsika izy fa ops aizy Jesosy zareo efa nandeha lalana andray andro ny saina hoe teo foana ihany izy de nitady azy zareo tamin'ny fitandremana de nitady azy fatratra tany amin'ireo fianakaviana sy olo-pantatra ary efa tsy nahita azy ireo izy de niverina nakany Jerosalema nitady azy tany ambony ambany de tena mba anome tsiro kely azy zao eto hitanareo matetika mila miverina any amin'ny toerana naverenao enao eny ary zaho mba ilazana fa nyteny zany ka mba tsy hananak'olona iteny amiko hoe zao manao fotom-pampianarana ratsy mazava ho azy fa tsy very an Jesosy sika fa ny zavatra lazaiko de hoe tsy very ny ositra akory sika satria ny baiboly milaza fa mitoetra ao anatintsika zany ary ao zany no mipetraka fa afaka manana famarana angezy sika ny amin'ny ositra na koa famarana kely ho an'izany ositra zany afaka manana hery lehibe sika na koa hery kely amin'ny fiainantsika miankina amin'izay fiainantsika eo satria ny baiboly manao zany mazava fa hoe Andriamanitra tsy manositra ny nofo zany ianareo ave tsy misy menaka fanosorana atao amin'ny nofo zany raha araka ny nofo zany ka mandeha amin'ny nofo Andriamanitra tsy hanositra zany mihitsy fa ny ahitako ilay ositra de rehefa manomboka miaina tahaka azy ka ny saina zareo hoe nyverin zareo hoe tao izy nefa tsy tao efa nandendra ihany fa tsy niaraka taminy fa taoka teo zareo nahita hoe opsa tena tsy mety zany tena tsao Jesosy ka de mila niverina tany amin'izay nieverany fa nanadinony azy zareo eny ary de zareo tsara ty satria hitako fa tena ilaina mariana ihany koa
15 ary nohony tsy nahita azy izy dia niverina ho any Jerosalema nitady azy dia jereo indray ty rehefa afaka atelona dia nahita azy izy ka zao ihany mariako amin'izany afaka ataonareo amin'izay tianareo zany indray andro izy nanadino azy fa 3 andro nitadavany azy zany. Raha miteny hafa zany mora kokoa ny anarentsika ny herintsika mihoatra ny famerenana zany rehefa very iny. Ary tsy natao ampitahorana olo zany akory fa midika fotsiny zany hoe andao mendanja zay fananantsika, andao mentsika vidiny zany, andao tsy hamono fanamasiny sika, andao tsy hanao zay ampalahelo azy. Za tsy tia hanadino zay efa azo satria za tsy tia handalo ny asa zay ilaina merenana zany indray. Amen. Eno haiko zany hoe mitoriteny amban'ny ositra zany dia haiko koa zany hoe mitoriteny tsy misy ny ositra zany. Fa efa nitranga tamiko zany angamba inefatra na indimy teo amin'ny fiainako. Fa tena lesona tsara ho azy zany dia te hilaza zavatra aminareo ary efa manomboka nijery ny ora koa fa hoe tena efa nifarana zany dia nanana olana. Ohatra raha hafa koa Samsona. Re olona Samsona zao nanana hery ilay tena lasa mangidy. Saiky nampalahelo mihitsy ny zavanitranga taminy fa efa ho vitany atsika mpitsara 5 dia 4 Ary raha tonga tany le izy dia nanakorazy ny Filistina ary ny fanahin'i Jehova nilatsaka tamin'ny Samsona. Ary mazaka teny misandra dia tonga takandrokony izay nidorana tamin'ny afo ary afaka tamin'ny tanany fatorana ary nahita valan-drano biriky vaovao izy dia naninjitra ny tanany nakazy ka tamin'iny valan-drano biriky iny no naminony arivola. Zany zao no niositra daholo. Ary tamin'ny Mosesy Andriamanitra nanositra tehana ka nanokatra ny ranomasina mena zany. Fa hoe aminareo ianao tsy manana feno zany, tsy hanana mihoatra izany mihitsy ianao. Hoe Andriamanitra tamin'ny Mosesy iny ny entananao iny, raha manositra izay ny entananao re olona mitandrema. Eo ihany ve nareo? Samsona zany dia tena nanana tanjaka hafa mihitsy no niositr'Andriamanitra manokana natao teo amin'ny fiainany ary efa nilazainy izy fa mila miazona ny voady noho nazy irita dia midika zany hoe tsy mahazo mety izy. Ary dia fahavalo mazava ho azy naniraka vehivavy aka fanahy azy hitady ny zava-miafy ny herin'ny marina ny anarany dia Delila dia mazava ho azy fa naomby izy ka nilaza tamin'ny any izay toerana nisy ny heriny ka raha mbola natory izy dia nitapahany ny volony. Ndao jerena ny 220 dia ora vehivavy amelanao ny Filistina ary Samsona. Io zao dia niaraka tamin'ny teo izy nalapaka ny volony. Izy tsy nalala hoe efa lasaka ny heriny, tsy nalala izy fa hoe efa lasaka ny ostrany. Fa dia lasa zany satria nanao izay nasain'Andriamanitra tsy ho ataony izy. Amelanao ny Filistina dia nifoha tamin'ny torimasina izy ka nanao hoe hivoaka tahaka izay nataoko hatramin'izay ka hanetsika ny tenako. Kanjo tsy fantatry Samsona fa Jehova efa niala taminy. Wow. Hitanareo zao. Zay tena nanimba azy zany dia voalohany aloha tsy nankatoan'Andriamanitra izy. Dia avy eo koa hoy zany hoe nifoha izy dia nihevitra hoe andeha hivoaka anao tahaka izay nataoko taloha ihany a. Ianao tsy afaka nilaza zany satria hoe na izany ianao tany amin'ny lasa dia mbola tsara amin'izany ihany koa androany. Dia matetika rehefa manana heribetsaka ny olona sy karazana fahefana maro. Masainy kely ty. Tamin'izany izy naomby Samsona nahery taloha dia nanana fahefana dia tena naomby mihitsy izy. Matetika izy ireny ny saina hoe afaka manao izay rehetra tiany atao dia hijanona eo amin'ny foana ny herin'Andriamanitra fa tsy mandeha tahaka izany. Raha nanana hery ianao taloha aza mba mifara amin'ny hery lasa mangidy indray andro any. Fa mahereza foana ao amin'ny tompo dia miankina foana aminy eny an-dalana rehetra. Dia izany no ampahomby anao foana arakaraky ny ankinanao amin'Andriamanitra satria na ny fahombiazana aza dia fakam-panahy nalanao amin'Andriamanitra.